Ry pretandrazana malala. Mino fa salama tsara daholo nareo any tokantrano tsirairay avy. Androantsika andray vahiny ao anatin'ny raharaha politika mafana ao Madagasikara. Député avy any Arivomamo endriky ny fanoherana olona nitondra sezina manatantara tany amin'ny HCC ary ankehitriny voakasika ny fangatahana ny levée d'immunité amin'ny maha député azy. Tonga eto i Andrimatoa Randriamampianina Radjerson Antoine amaly ny fantanitsika en toute transparence ary tsy misy filtre. Ny mombamomba azy, ny lalana ny diafiny, ny fanasorana ny radiolateur fitondrana, ny régime de la refondation, ny accusation de déstabilisation tsy misy apetraka de côté jalona hatramin'ny farany. Andrimatoa Antoine, misaotra anao, tonga soa eto amin'ny pejiny Cynthia. Alohan'ny resahana crise politique dia tiana ho fantatra hoe iza moa le lehilahy. Iza moa i Antoine Radjerson, inona parcours personnel, professionnel ary politique. Fahalamera vatsika rehetra manaraka ity fandarana ity dia mirary ny sasany tsara vatsika mianakavy. Ihany tokoa ny efa fantatra aloha ma hoe ny tenako Radjerson Antoine solombavamboaka Madagasikara voafidy tao amin'ny district Arivomamo fa mialohan'izay dia niainga avy any ambanivohitra isika ary tena hoe niaina tamin'ny fiainana tany ambanivohitra, niompy sy ny namboly, very omby, nitafehan-dalo, ny karamany asa tany, nianatra tamin'ny sekolim-panjakana foana tany amin'ny EPP, tany amin'ny SOEG, tany amin'ny lycée ary nipetraka sy naina tany ambanivohitra lavitra be tsy misy jiro tany no nisy anay. Ankoatr'izay ihany koa dia dingana lalovana angamba dia ny hoe efa filohan'ny fikambanan'ny mpianatra tao amin'ny district Arivomamo, efa filohan'ny zanaky ny district Arivomamo ihany koa ary efa filohan'ny fikambanan'ny mpianatra na ilay antsoina hoe association des élèves ingénieurs agronomie de Madagascar ary ankehitriny moa zany efa fantatrareo hoe ingénieur agronome ary président syndicat des ingénieurs agronomes malagasy ny tenako amin'izao fotoana izao zany. Dia izay angamba ny ataoko hoe tantara fohifohy raha amin'ny parcours-ko no resahana ao anatin'izany. Fanampiny manaraka azy angamba dia hoe tale général-ndrado fivoarana ihany koa ary filohan'ny fikambanana fivoarana ihany koa ny tenako. Io indray dia sehatra iray nentintsika nampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary nanangana radio tsika ivoaran'ny tantsaha fiovana ao anatin'ilay fiovana ivoarana eny fotony sy ilay fikambanana fivoarana mba ahafahana mampivoatra dia mila communication dia mila mifandray amin'ny olona. Izay ny antony nananganana an'ilay radio fivoarana. Be dia be ny zavatra efa vitanay tao anatin'io tahaka ny hoe mifandray izay dia mifanampy manaisitra ny asa ratsin'ny dahalo ary miara-mentana manafona an'izany. Be dia be nefa vita hoe miaraka mamboly zavatra anankiray izay ilain'ny tsena iraisam-pirenena dia manao commande zareo dia tonga any fotony any ilay vola avy any ivelany any ampandrosoana ny olona eny fotony eny. Betsaka ny zavatra efa vita tao anatin'io ihany koa tahaka ny hoe manentana izay fanamboarana foto-drafitrasa anankiray miaraka amin'ny fokon'olona dia mahavita zavatra be dia be ihany koa izay ao anatin'io. Betsaka ihany koa raha tsy hitanisa hoe ady amin'ny kolokolo sy tsy maty manoty indrindra teny amin'ny fitsarana tambitandro amin'ny filaminana sehatra maro samihafa tahaka ny hoe amin'ny délégué sy ny sisa amin'ny resaka bokon'omby sy ny sisa. Betsaka ny dingana efa natao, betsaka ny ady efa natao niaraka tamin'ny tantsaha tamin'ny alalan'ireo fikambanana fivoarana, association fivoarana sy ny radio fivoarana ireo ary mbola te hanitatra bebe kokoa an'izany satria izay faritra nahazo an'izany dia nisitraka tanteraka an'izany fiara-mentana sy ataontsika hoe fiovana miainga eny fotin'izany ary ny faritra mbola tsy mahazo an'izany dia mangitahita fatratra mba hanitaranay an'izany dia efa miroso izahay zany manenika tsikelikely mba hahafahan'ny olombelona tsirairay avy misitraka an'izany bevoarana izay ijoroana hatramin'ny farany izany. Député voafidy tao Arivomamo ianao tamin'ny anaran'ny fivoy ary mipetraka ho non affilié ao amin'ny Assemblée nationale. Nahoana ianao nisafidy an'io toerana politika io fa tsy niditra tamin'ny vondrona parlementaire lehibe. Ankoatr'izay ihany koa dia filohan'ny parti politika fivoitsika na ilay antsoina hoe fiovana ivoaran'ny eny fotony izany. Ny antony nampatonga antsika nanangana an'io antoko moa zany nitsangana tamin'ny 2018 io dia ilay faharesen-dahatra hoe tokony hainga ity fotony ny fanovana sy ny fiovana ary tokony tsy hanala drendrano hoe hanaraka amin'ny antoko iray lehibe na zavatra sahala amin'izany
fa tokony manangana zavatra mihitsy izay maharesy lahatra, manana foto-kevitra hijoroana, dia iny ny hijoroana hatramin'ny farany ary hoentina miady hatramin'ny farany mba hatateraka an'ilay antsontsika hoe miainga ety fotony fanovana, ary tokony tonga ety fotony ihany koa ny teti-bola sy ny sisa rehetra, ary tokony ny ataontsika hoe ny mpiasa izay karamain'ny vahoaka rehetra na solombavam-bahoaka io hatramin'ny mpiasam-panjakana rehetra dia tokony hanana ilay antsontsika hoe redevabilité na hoe mamerina n'ilay tamberina andraikitra mankaty fotony amin'ny sehatra rehetra zany, dia izany no tsy misy fa lasa ny mpiasan'ny fanjakana indray no mitsetsitra ny ety fotony dia mila fanovana, mila fiovana ary mila fijoroana ahafahana mitarika an'izany hatramin'ny farany. Dia izay ny antony hijoroana, izay ny antony adivana, ary izay ihany koa ny antony nananganana an'io fivoha io niaraka tamin'ny tantsahanteny ambanivohitra sy niaraka tamin'ireo teknisianina maro samihafa amin'ny sehatra ny tontolon'ny fambolena sy fiompiana, ary ankehitriny dia efa misandrahaka izany tsy mijanona ao anatin'ireo teknisianina sy ataontsika hoe tantsaha fa efa misandrahaka amin'ny lafaly-nosy sy amin'ny sehatra maro samihafa izany ankehitriny. Nahatonga antsika hoe nitazona an'io hoe nona file io tsy makasina makaroa dia efa tena fotom-pisainana ary efa hita nenan'ny firenena hatramin'izay hoe miainga avy any amin'ny Ariamaha ilay olona ary miafarany amin'ny antoko tsy fantatra intsony rehefa avy eo miainga avy dia izy foana ny eo dia potika ilay firenena. Ny antony izany dia izao, ilay antsontsika hoe nomadisme politika, mikisaka noho ny tombotsoa manokana noho ny hanina ilay olona, afany nalany anazy avy any rehefa tonga ao anivon'ny antenimieram-pirenena izy dia miaraka amin'ny antoko izay lany eo amin'ny fanjakana izy. Izay ny mampatonga an'ilay hoe iry-mara daholo ilay olona teo aloha dia lasa fanavozana daholo izy izao. Izay ny nahatonga an'ilay hoe indépendant nalany an'ilay olona lasa iry-mara izy rehefa avy eo dia izany zavatra izany tsy mety. Fa matoa manao politika dia manana foto-kevitra hijoroana, manana an'ilay ataontsika hoe valeur na éthique politika ihany koa dia hijoroana hatramin'ny farany iny. Raha resy amin'iny ianao dia resy ara-poto-kevitra fa tsy hoe voatery tsy maintsy andeha anaraka ny zatso nahazaroa ianao noho ny tombotsoanao manokana dia lasa adinonao ilay ny fidianan'ny vahoakanao dia tsy manao an'izay tsika ary tsy ahita an'izay mihitsy mandra-maty satria tsy mahasoa amin'ny firenena izany fa mila zavatra maharesy lahatra ho an'ny tombotsoan'ny be sy ny maro hijoroana, hiedifana ary apetraka olo vain-taranaka fa tsy voatery manaraka andreny ataontsika hoe izay folo fitondrana lany na zavatra salam'izany dia ny tombotsoa manokana no lasa voajery rehefa avy eo. Fanontaniana manaraka ho an'ireo olom-pirenena mijery antsika izay tsy maharaka ny adi-kevitra rehetra en parlementa, manao ahoana ny bilan-ny mandat-nao hatramin'izay? Inona avy ny asa concret nataonao tany Arivomamo hatramin'ny nahavoafidy anao? Dia tia koa rehefa misy député miteny hoe miaro ny vahoaka izay, miaro ny vahoaka aho, dia matetika ny olona manontany hoe eny ary fa inona marina ny zavatra niova, dia inona ny valiteninao amin'izany? Ny mahakasika ny asa angambe ataoko hoe tsy amin'izao mandat zao ihany fa mety efa teo aloha ihany koa dia efa nanomboka an'izany isika. Be dia be ny zavatra efa vita, be dia be tena be dia be mihitsy tao anatin'ny fisoloana ny tena vahoaka ary ataoko hoe mahasolom-bavam-bahoaka tena be dia be ny ady natao anatin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana izany, amin'ny resaka halatr'omby sy kidinampiny izany, na tamin'ny resaka ady amin'ny tsy maty manoto izany, tamin'ny resaka fanampiana ny tantsaha amin'ny zavatra tsy rary menjady any aminy, ary indrindra fitondrana lalam-barotra ho an'ny tantsaha ihany koa izay iaina ny sy ivelomana eny fotony eny dia izany dia tena natao daholo izany. Ary tsy adino koa ny resaka famerena maitso indray ny tanàna amin'ny fambolea-kazo miainga eny fotony. Lafitiniko kely tsotsotra ny zavatra natao tao anatin'ireo dia sahala amin'izao dia amin'ny resaka fambolea-kazo izahay dia tena hoe mba hitondra an'ilay fiovana ivoarana eny fotony dia vonjana-kazo ny zaraina ho an'ny isam-pokotany, izany hoe manangana association izany izay vonona mbola azo rehetra dia manao pépinière communautaire izay ngeza be dia ao izay miaraka rehetrarehetra ao dia fampizara amin'ilay zanan-kazo miakatra eo rehefa avy eo dia tena mavity izay hatrany amin'ny 3 alina ao anatin'ny fokotany iray azo volena fa tsy ilay manao fombafomba fotsiny dia ambolena eny amin'ny tany ireny dia samy sarotiny zareo dia samy karakara ny azy dia lasa vetivety dia miamaitso ny tanàna satria misy tompony daholo ireny hazo rehetrarehetra ireny. Misy ihany koa miaraka amin'izay manao an'ilay antsoina hoe fambolea-kazo
amin'ny tany iombonana zany izahay zany hoe tampokon'olona ny tany tsekolitra sisa mba ahafahana manao fotodrafitrasa iombonana ny aoriana any. Amin'ny resaka ady amin'ny tsy fandriampahalemana indray dia tena hoe nenga tamin'io radio io dia ny fanentanana niaraka tamina olona rehetrarehetra dia nanentana izahay hoe andaontsika irahina raha misy alatromby amina toerana iray dia ataonay ao lava amin'ny radio dia mifamonjy zay manenjika manakana an'ireny asandalo ireny ary miasa mpitandro filaminana ihany keo anatin'izany zany isan'ny natao zany. Eo ihany koa ny resaka kedinapinina izay tena hoe famonjena ihany koa nahafantarana hoe iza ny tena manao an'io ary jerena daholo niaraka tamin'ny mpitandro filaminana rehefa avy eo rehefa voafantatra nafitanana zany rehetrarehetra zany dia ilay fifandraisana tamin'ilay olona teny fotsiny fifankatiavana mihitsy ary fifampitsombinana ary tsy natory mihitsy hoe iza ilay olona nanondro anao hoe retsy daholo ilay olona ratsy ary nanaovana fanadadiana rehefa avy eo nazahoantsika vava be avy amin'ny ny dahalo zany hoe tsy maintsy matinay la omby langa nalainay sy ny sisa ny fitsarana anay famaly tamin'ny tsara ihany koa satria nenjehan'ny fitsarana tamin'izany fotoana zany rehefa nanao an'izany asa zany ary nahitam-bokany be dia be izy tao amin'ny distrika Anarivomamo dia nihitatra tamina distrika maro be dia be ilay izy ary nisy apahany famaly tamin'ny mpitandro filaminana ihany koa satria zareo efa zatra manao constat fotsiny any amin'ny toerana sasany fa tsy manampy an'ilay vahoaka aingana ary tsy manome asa be nefany voatery tsy maintsy niditra tamin'izany. Teo ihany koa ny ady tamin'ny tsy maty manota nanangana cabinet juridika zay tsika manampy vahoaka dia misy pahalalana anakefatra nampidiriko ao dia karamako ny andoavako an'ireo pahalalana ireo dia mandray ny tantsaha zay manampy anazy amin'ny resaka ady tany manampy anazy amina resaka zavatra maro samihafa manenjika avy hatrany an'ilay olona mankakolokolo tsy ara-dalàna amin'ireny tantsaha ireny na eny anivon'ny fitsarana zany na mpitandro filaminana zany na resaka délégué zany na amina zavatra maro samihafa be dia be zany rehefa voaporofonay dia tena manenjika avy hatrany zay tanjonay fotsiny zany dia zao mpitondra akaiky vahoaka fa tsy alavitra ny vahoaka ary mihaino ny feo amin'ny vahoaka ary miasa avy hatrany na mamay na mangatsika no atrehana dia miady avy hatrany zay ilay hoe mila mitondra fiovantsika ahafahana mampivoatra neny fotony indrindra ihany koa izay tsy azo adonoina dia ny hoe isan'ny mampahantra ny malagasy aty amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny tsy fisian'ny lalam-barotra. Tsy fisian'ny lalam-barotra dia mitobaka foana ny vokatra eny an-tsena rehefa miara-mamboly zareo miara-mamboly vary dia mitobaka ny eny an-tsena miala ny vary dia manao voly avitra dia mitobaka ny eny an-tsena rehefa mitobaka nefa ny eny an-tsena dia miena ilay vidiny ny hanina ataonay dia hoe dahotsika hitady lalam-barotra amin'ny tsena iraisam-pirenena matanjaka be lalam-barotra amin'ny tsena anatiny eto matanjaka be dia izay fambolena misy lalam-barotra ny ataontsika aingana akoatry ny vary satria iny dia mba mampisy an'ilay ataontsika hoe fidiram-bola fanampiny ao anatin'ny tokantrano dia be dia be sy ampiarina nentinay tao anatin'izany tahaka ny fambolena sakay fambolena kafe sy ny maro samihafa tsy voatanisa dia tena mampidi-bola ny olona dia zany rehetrarehetra zany apahany fotsiny fa be dia be ny zavatra efa natao ary tsy ary voatanisa eto fa navita dingana be dia be tao anatin'ny fifankatiavana tao anatin'ny firaisan-kina ary nazahoana olana be dia be ihany koa satria rehefa tena tianao ilay izy dia te hanovy ianao dia tena miady ihany koa ianao anatin'izay zavatra zay ary mitsofoka anatin'ny fitsarana ianao mifamaly ampy-tsara satria efa zatra nanao an'iny izy mitsofoka anatin'ny resaka alatromby ianao dia mifamaly amin'ilay mpitandro filaminana sy ilay dahalo mitsofoka anaty fa niady foana tao anatin'izany hoe kohatra kely fotsiny tsika zao anankiray dia hoe tao anatin'ny distrika Anarivomamo nisy dahalo tena matanjaka tao nandrepaka ny omby rehetrarehetra manao tapim-baravarana ary desta be moa ny anarany tononoko mihitsy satria efa fantatra ny olona rehetra efa nanaovana video resetra sy ny sisa izy ary izy io naniraka olona hamonana ary efa nanakana anaty ny andalana nandeha moto tamin'izany dahalo anankifito nanakana anay zay anakefatra nandeha moto anankiroa fa somary nikorotana kely ilay programa dia zay tsy nahafaty ny tenako tamin'izay satria raha amin'ny sivy tokony tonga any amin'ilay tanàna hoe miantso arivo zay dia nisy fivoriana tampoka dia lasa tamin'ny telo aho vao tonga tany ary zareo efa niandro anahy tao za nandeha ary zareo efa niala tao amin'ilay kizy fa niakatra ambonimbony za tafidina izy nidina tonga dia niverina zay nivily lalana nandeha moto teo amin'izay ny arina taty aoriana iny zay vao nisy nyteny tamiko hoe saika maty ianao tamin'ny anina fa zao nisy olona andrany desta ohatroso zao zany efa niaina zany teneko amintsika fotsiny ihany koa zao ohatrany hoe nisy von'olona matsiravina tany Akazobe tany dia nefa migadra 5 taona ilay olona namono 5 taona fotsiny azo ilay olona namono zany von'olona zany tsy atokantsy be mihitsy zany matsiravina
ary aveo nalevony le olona rehefa aveo ary eny amin'ny tambazotra tsy ampitelo taona kory no ngiadran'le olona de eny amin'ny tambazotra tselasela eny ako mahita de tamin'ny tele no nahitako hoe ilay olona nanafika tarindray izay nitaraina ny fokon'olona sy ny olona tamin'izany ity tratra manafika rity indray lasa ny tenako niaraka tamin'ny avoka sy ny cabinet juridique nijery an'le taratasyn'lay dahalo tao amin'ny fitsarana hoe efa nisy famoahana an'le olona ve akoatran'ilay didy efa mivoaka tsy mivoaka le olona tonga de nikarapahana hatramin'ny farany voaroka daholo ny lehibe amin'ny fonja ny adjoint ny fonja tao atsy afahatao be de be ny voatsoka tao nandritran'izay fotoana nanaovako an'izay action zay satria tena nanao action tsika teneniko amintsika fotsiny zao nisy mpampianatra tao aminay tao amin'ny lycée tao arivo mamy tao nitafehan'ny dalo de tonga de nitifiriny de io dalo nanafika io aikay miaramila de anakefatra zareo maty antifiriny lay ramose mahenina tamin'izay fotoana zay ary maty tsitradrano reo dalo rehetrarehetra indray rehefa natao ny velapanjika tratra daholo fa ilay miaramila nitsofoka tany anaty camp militaire de tsy nety mivoaka ary tsy nety ngiadra mihitsy io efa nandritra ny taona lavalava fa vao tonga solom-bavamboaka tsika de nikaratsika teny amin'ny etamajoro mihitsy hoe ireto ny dossier-ny olona io zandary mamaka an'io aty tsy menareo ny taratasy ny fitsarana tsy mamoaka ny rehetrarehetra ka za miteny hoe rehefa tsy ho aterinareo any io de nareo koa namany fa ho avokako ty zavatra ty dossier ty ohatra zany any koa nanolanana miaramila anankiray mpianatra amina EPP de tsy mety mivoaka ao anaty camp izy rehefa aveo ny zandarma tsy mety maka anazy eo de nijoroantsika daholo zany efa tena be de be ny ady nataotsika raha ho tantaraintsika eto fa mila fasahiny ny fitaritana makany amin'izany fampivoarana sy fandrosoana zany de tena mila fasahiny ohatra zao ataotsika zao rehefa tsy mety de tsy mety ary rehefa mety de mety de rehefa hoe tsy mety ka mamay le izy ka emoranao de tsy ho tonga any am'le fanovana mihitsy ianao fa rehefa tena izy mamay iny mihitsy ary no tena edivanao mba hatateraka n'lay fanovana mba hisian'lay fivoarana ho an'ny tanindrazana ho an'ny firenena mba elan'lay fanao ratsy tsy mety hatramin'izay apahakely fotsiny zay fa raha ho tansaiko eto daholo ny zavatra natao rehetrarehetra de tena be de be ary saika ady mamay mamakilay daholo natao mba ho an'ny tanindrazana mba hahafahana mametraka ho avy mamelatra ho an'ny taranakitsika mahaliana tokoa zany rehetra zany de hitanao fa olona akaiky ny vahoaka de hitako ianao fa tsy manao ny andraikitrao communautaire tsampa le finiavana na de zany ary de pete ianao misy fantaniny ty mbola manao ny andraikiny tsara ve ny assemblée nationale sa lasa fankatoavana fotsiny ny fanapahan-kevitry ny fitondrana ny olana zany la makasika ny antenimieram-pirenena dia efa fantatritsika angamba hoe eo amin'le resaka azon-damosina foana ny tena olana zany hoe tsy manana n'lay foto-kevitra ijoroana fa raha lany amin'ny antoko indépendant izy avy any ataontsika hoe tsy parti indépendant moa zany fa raha lany amin'ny indépendant izy avy any dia lasa herimara ny betsaka rehefa aveo lany amin'ny antoko hafa izy any de mivadika herimara rehefa aveo zany hoe tsy manana n'lay azon-damosina ntsony izy zany fa lasa manana fironana makany am'izay mpitondra firenena raha ny tokony ho izy nefany de io antenimieram-pirenena io nataontsika hoe manana ny fahefana rehetra izy no manapaka mandany lalàna ho ampiasain'ny mpampiatra lalàna izy no mandany ny teti-bolam-panjakana ho ampiasain'ny mpanatanteraka zany hoe raha tena miasa tsara araka ny tokony ho izy zany izy de afaka manova zavatra maro eto amin'ny tany sy ny firenena raha renesika tamin'ny 25 septembre nanonganana ny filoham-pirenena teo aloha Andry Nirina Rajoelina ireny de tokony tsy nisy kory satria ranjolo ny ataotsika hoe ny solombavam-bahoaka nanala an'ilay filoham-pirenena satria efa tsy mety tsony ilay fitantanana dia tsy nisy reny zavatra reny fa tao anatin'io antenimiereo ihany de vita fa ny olana na efa hitan'ilay solombavam-bahoaka zao raha fa tsy mety ny ataon'lay filoham-pirenena na lay mpitantana ohatran'lay tranga farany teo hoe ilay antenimera mihitsy manofoka ao anatin'ny programa hoe andeha hosoloana le mpikambana anankiroa ao anatin'ny ACC nefa tena tsy azo atao ary fotana mafaty mihitsy zany de mbola mandeha ihany le programa mbola andeha ihany le fandanina raha tsy nidradradradraina ny tenako rehetra isany mahasamy tena mijoro hoe
tsy mety ane zao zavatra ataonareo zao fa maninona manao zavatra sahala am'zao e de ohatr'izany foana le izy ohatra le fambolena vary hybride teo efa hita fa misy aretina le izy tamy avany misy an'zao a tsy mety eto amintsika satria tsisy emotsy tsy misy am'teny fa mitehaka daholo zao a lasa le fanjakana teo aloha vadika manaratsy an'ireny indray izy nefa n'izy ary tao ihany zay zany no mila intsy kely eto amin'ny tany sy firenena zavatra tokony atao ao anatin'izay manko a de nyrafitra ao anatin'ny constitution mihitsy no apetraka be ho an'ny antoko politika zany hoe zay olona mitsofoka ao anatin'io antenimiery io a de tokony tsy afaka mivadika makary na makary na mivadika maketsy na makeroa mba hialana amin'ilay fanarahana tombotsoa manokana izany. Ndao hiverina amin'ny octobre 2025 tamin'ny octobre 2025 a ny assemblée nationale dia nisafidy a ny fanesorana ny Andry Rajoelina tao amin'ny fitondrana tao anatin'ny tolom-bahoaka crise politika ary ny fidiran'ny maramila. Tao aorian'izay ny HCC dia nanambara fa banka ny toeran'ny filoham-pirenena sy ny président du Sénat. Ary nanasa ny fahefana maramila no tarihan'ny Mikael Randrianirina andray ny asan'ny filoham-panjakana. Tamin'izany fotoana izany inona marina amin'ny position anao? Raha mahakasika ny hetsika tamin'ny 18 volana septembre 2025 moa zany a ny hetsika nanalana filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina de ataoko hoe ny tenako angamba anisan'ny loharano fototra mitarika nakany amin'ireny satria nahoana atsika de tena nijoro foana ary tena nanahirana ny fanjakana teo aloha iny mihitsy zay fijoroantsika zay ny eny atsika daholo ny karazana antsonjay rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany tahaka ny hoe nanakatonana ny radio amin'ny alalan'ny taratasy avy amin'ny ministera ny tahaka ny hoe brouillage ny radio ihany koa atahaka ny hoe eny an-dalana eny tsika tonga de samborina de savaina tanteraka mihitsy ny fiaratsika ao anatin'izany mba hijerena hoe so misy zavatra hafa tampoka ao anatiny ary navelantsika nijery malalaka elingelenina tamin'ny fomba rehetra mihitsy tsika tsy navoaka ny sehady sy ny sisa satria tsy mety hiaraka amin'zareo de ny angamba ny teniko hoe nitrotry izahay tamin'ny fafito ambin'ny folo volana septembre satria tsy zaka tsony tambatra daholo ny rehetrarehetra ny olona leo de lestage ny fitantanana ny raharam-pirenena tsy mandeha izay araka ny tokony ho izy de nitrotry izay nitarika grevy teo Amelika Atosika ary tena nafana tamin'izany satria fanenjehana eran'ny tanàna ny tenako tamin'izany fa tsy tratra satria izaho no mahalala ny elakela-trano eo fa tsy ry zareo miaramila sy gendarme vaty Antananarivo nidina tany tamin'izany de tena tsy toko tsoforoana fa tsy tratsy voasambotra tsika tamin'izany fa tafatsoko tsika satria efa niomana ny ala ihany koa tsika no ny antony efa fantatra mialoha fa tsy maintsy isambotra zareo satria tsy tian-jareo ilay zavatra ataotsika ny fijoroana moa zany de zao ny antsika zany io efa farisen-dahatra trany anaty hoe tena ity teny ty foana mafy anazy hoe aleoko ny ana maty fahazaza toy zay tsisy raha antena inamiko eto amin'ity tamy fandalovany ty inona moa no tiako tenenina am'izany matoa zah mbola velona androany de mbola manantena ny olona miaraka amiko ary za koa manantena fa mbola vita zavatra ngeza sy vavana eto amin'ny tany sy firenena ary mbola hanova zavatra be de be tsika indrindra io resaka fomba fanao maloto mamoehatra io ho fohanatsika ny daholo io resaka kolokolo amin'ny rafitra rehetrarehetra io mila fohanana daholo io de zany rehetrarehetra zany nisikinatsika ijoroantsika hitaritatsika satria efa solo tena vahoaka tsika zao mindrandratsika ny vahoaka mba hitarika an'izany mba hatongava an'izany tena hoe fiadana an'izany satria tsika mira foana rehefa mira rehetra-pirenena hoe diadana sy finaritra ho sambatra tokoa izahay nefany fiadanana tsy misy miasambarana tsy misy fijaliana foana no hiteto. Madagascar Tribune dia nilaza fa ianao anisan'ny olom-boafidy nanohana ny hetsika ny 25 septembre 2025 talohan'ny nahatongavan'ny colonel Mikael teo amin'ny fitondrana. Ahoana ianao no nandray an'izany resaka zany tamin'izany fotoana izany? Ny araka ny voalazan'ny Madagascar Tribune angamba tsy hoe ekena fa hoe zany olom-boafidy nitarika voalohany fa akoatr'izay angamba dia ny hoe izaho no olom-boafidy nitsangana voalohany na tamin'ny vahoaka malagasy ary raha tsy nisy an'ireny hetsika nataona 17 septembre raha tena Amelika Atosika ireny tsy nitranga mihitsy la 25 septembre satria ny fisian'iny hetsika iny no nanambara fa azo atao le hetsika satria zay nanao hetsika rehetra rava daholo tao alohan'izay fa iny teo Amelika Atosika iny tsy rava satria tonga maro ny olona teo ihany koa no hoe babasy Lili fampiresaka tamiko de hoe ho taritina ty Antananarivo
ileny hetsika ireny amin'ny herinandro dia iny notaritina nitarika bidon imory zareo dia avy eo ny apita nanao an'ilay programma tery Ambojatovo rehefa avy eo. Nanoana ny tolom-bahoaka tamin'ny 2025 ianao fa ankehitriny dia nisy olona niarantolona taminao tafiditra ao anatin'ny gouvernemanta toy ny Faniry Soa sy Lily fa ianao na hoana ianao tsy nisafidy hiditra andray anjara ao amin'ny fitondrana ny fondation. Ny tiako resahana hoe mahakasika izay fanontanianao izay hoe maninona no tsy nitsofoka tao anatin'ilay fitondrana fanavaozana ny antsika arak'ilay faresahako taloha am-boalohany hoe ny fanaovana politika ao dia mila etika ary mila fantatra tsara mihitsy. Ny tsofoka na tsy tsofoka tao nanana safidy mazava tsika hatrany am-boalohany fa ny anahy fotsiny indray faresen-dahatra aty anatiko dia hoe izaho tsy tsofoka ao anatin'ny sambo anankiray raha tsy efa fantatro ny arrivéany. Izany hoe tsy hiditra ao anatin'ilay sambo mihitsy ahako raha tsy efa fantatro hoe aiza ny efa ran'ilay lalana rehefa avy eo hatrany am-boalohany dia flou be ilay izy, tsy fantatra mihitsy hoe akaiza dia mazava ho azy fa tsy niditra ao anatin'izany mihitsy ary mazava ho azy fa izay ny teneniko hoe zahay janona ho solombavam-bahoaka fotsiny ihany satria tsy fantako hoe andeha ho aiza ny dian'ilay izy. Faharoa manarakaraka an'izay ihany koa dia ny hoe afa-po ve sa tsy afa-po mazava ho azy fa matoa nametraka an'ireny roquette teny amin'ny ACC ireny tsika dia tsy afa-po. Tsy afa-po satria be dia be ny antony mahatsy afa-po antsika fa lava be raha resahantsika eto daholo izy rehetrarehetra fa ataoko ambangivanginy fotsiny hoe betsaka ny zavatra teny any adivana ho anay avy any ambanivohitra zao dia hoe io resaka fifidianana sefokontany io miankina amanainy io satria raha resaka kidnapping zao tsika dia be dia be ny olona matiny io resaka sefokontany io tany amin'ny faritra Njorobe iny rehefa tonga ny opération dia tondrotondrony fotsiny hoe letsy ny dalo nefany izay olona manana olana ara-tany amin'ilay sefokontany dia lazainy dalo ilay mpitandro filaminana koa tsy manao fanadihadiana fa avy dia mitifitra fotsiny sy zavatra ohatr'izany. Faharoa manarakaraka an'izay ihany koa dia be dia be resaka fandaminana fiainam-piarahamonina fanoratana ao anatin'ilay sy fifidianana sy ny sisa dia ao anatin'io sefokontany io daholo dia izany nefany lasa tendrena indray ilay izy ankehitriny dia mampalahelo izany tsy tanteraka ilay izy. Ao anatin'izay ihany koa ny fametrahana ny akamakama ao anatin'io CNI io izay tena tsy mety ary tsy ekena mihitsy satria directeur de cabinet-n'ny filohan'ny antemeram-pirenena no alefany ao anatin'io ao dia avy eo nalany daholo ilay mpikambana rehetrarehetra tao dia avy eo anazy daholo indray netiny ao amin'izao dia zavatra ohatr'izany tsy mety koa izany ary efa tsy nekena teo aloha izany zavatra izany be dia be tahaka ny hoe ny Rusiana ny anara-maso ny fifidianana eto amintsika nefany ny any amin'izareo tamin'ny 91 ny filoha tany nefa lany hatramin'izao mbola ao ihany izay mifaninana amin'izany na maty na migadra dia hanao zavatra sahala amin'izany koa ve tsika sanatria eto tsy ho filamatra mihitsy aloha zany raha ohatra ka izay ny andraisana anazy izay no mampatonga antsika miteny hoe be dia be tena be dia be io concertation nationale io efa tenenina foana io vao niainga tany am-boalohany mihitsy io dia efa nandefa proposition be dia be ny tenako milohan'ny taritana an'ilay izy avy eo lasa nanaovan'izareo ministera fanavaozana indray ilay izy ao anatin'izareo nefa tokony indépendant aty avelany mihitsy io mahaleo tena dia zao navoaka aty amin'ny FFKM indray ilay izy dia hanao ohatr'izay eo foana tsika nefany ny fotoana mandeha ihany koa ao anatin'io dia izany rehetrarehetra izany mahatonga antsika hijoro hoe misy zavatra tsy mety be dia be ary ny tena mampalahelo koa dia hoe le zenizeda kely le tanora tena hoe ireo tena niaraka tamin'ny hatrany am-boalohany daholo ireo lasa tsopotsoponina tsirairay izay ny teny misamborina dia rehefa voasambotra dia nitazomina dia avy eo sous contrôle judiciaire dia avy eo tonga dia tsy afaka miteny intsony ny andray am-bavara satria raha iteny zany dia miverina milatsaka eo an-tampon-doha le sous contrôle iny dia tena hoe lasa mangina le olona dia zavatra ohatr'izany zany mampalahelo ao anatin'ny tany sy ny firenena raha ohatra ka ohatr'izany ny fomba hitondràna an'ilay izy izany mampatonga antsika mijoro satria raha ohatra ka tsy hijoro zany tsika fa hanaradrendrano daholo ny rehetrarehetra dia hoe mety daholo izay atao na tsy mety ara dia tsy tafavoaka mihitsy tsika dia tsisy an'ilay fahasamihafan'ny hevitra dia tsy miady ny hevitra fa hoe manjaka tokana dia ho simba tanteraka ilay nosidrazana rehefa avy eo fa tokony misy balizy foanany miaro hoe tsy mety nge zany zavatra ataonareo zany aty nge ny lalana fa tsy any zao nge ny zavatra tokony atao hoe tsy voatery izay eritreretinay ho mety no mety na ny eritreretinareo ho mety no mety fa misy tokony eritreretintsika miaraka mety firenenay raha manana io tanindrazana ambonana samy mitolona daholo ihany fa tsy hoe ilay nitarika tolona tany am-boalohany asesika ny amponja daholo dia avy eo ilay tsy nitarika tolona tsy crédible intsony raha iteny dia ho taraiky ilay
ilay tanindrazana rehefa avy eo fa lasa mandeha am'izay tokony andehanany sy vilana makany am'izay tokony vilianany rehefa avy eo. Zany mampatonga antsika mijoro, zany mampatonga antsika miady ho an'ny tanindrazana, ho an'ny famarinana sy ny rarina sy nintsina mba hananantsika firenena fanina. Taorian'ny oktobra 2025 dia maro ny olom-pirenena nanantena fiovana lalina. Colonel Michael dia napetraka ho fahefana mitarika ny transition taorian'ny fanapahan-kevitra ny HCC tamin'ny 14 octobre 2025. Tamin'ny fiandohany inona ny position anao manoloan'ny fitondrana refondation? Mahakasika ny fitondrana miaramila taritin'ny colonel Michael moa zany dia ngamba isika nytolona isika tena niady ary tapaka hatramin'ny tanana mihitsy hatramin'izao mbola bila tanteraka fa tsy mety mihitsy tsony ty tanako akavity dia tena hoe nanana espoir tany am-boalohany, nanantena hoe hiova amin'izay ny tany fa ity misy olona olom-baovao, olon'Andriamanitra, olona tia an-tanindrazany ary tena hisy fiovana goavana eto Madagasikara. Rehefa nandeha nefa ilay izy tena hoe tsy ampy amam-bolana, tsy ampy herinandro, tsy ampy tapa-bolana akory dia nisy olona nanaloka be dia be izay olona tena nanana ny tantarany sy ny rantsan-tanany lava teto amin'ny tany sy ny firenena tamina resaka kolokolo sy ny sisa. Dia efa tena tsy tafatombona intsony tsika hoe reto olona reto dia tsy saina afa-tsy ny azy ihany, ary reto olona reto dia tsy hanao afa-tsy izay mampety anazy ihany, ary reto olona reto dia efa nisy tantara ohatr'izao. Dia maninona ireo? Asanareo raha natsikaritra efa nanao fandaharana be dia be tsika efa niteny foana hoe président raha ohatra ka tianao ny azahoana an'ilay atsaona hoe fatokisana vanim-bahoaka dia asolo ireo olona manodidina anao, manana tantara maloto teto amin'ny firenena, manana dossier maloto fa mana raha tsendrika an'ilay fitondranao. Vao maika moa mpiara-dia aminy mbola nanao hoe Andriamanitra kelinay ireny izao dia lasa tena tsy tafavoaka intsony ilay izy. Rehefa avy eo nefany nataony tanana ihany koa amin'ilay zavatra mitranga ty ambadika sy izay fantatra rehetra dia tena mbola manahirana ny saina ihany koa mieritreritra anazy ary izany isan'ny nanosika antsika hoe tsy tafapetraka intsony ilay fatokisana ary tsy izao irery ihany fa hatramin'ny malagasy rehetra, eo ihany koa ny aveka, eo ny rehetrarehetra samy mitaraina daholo satria na teto anivon'ny antenimieram-pirenena ary dia hoe lay ataontsika hoe solombavam-bahoaka Irimara sy miaraka tamin'ny fitondrana teo aloha lasa miaraka amin'ny fanavozana daholo. Ataontsika hoe nisy fotoana raha natsikaritra nareo ilay gros bras niaraka tamin'ny tema sy ny sisa rehetrarehetra iny lasa miaraka amin'ny fanavozana daholo ihany koa. Ataontsika hoe fa tena lasa vilana tanteraka mihitsy ilay izy raha zany ny azo ilazaina anazy dia izany foana mbola nahampatsahivina hoe nareo io anie lasa mila miverina kely fa lay toky ilay vahoaka mihitsy no sahirana ao anatin'ilay izy. Ilay izy tokony averina foana hoe nisy tolona natao teto natonga an'izao, tsy mibasy raha mibasina reorerina ny tonga dia nakanana io zavatra hafa mihitsy ny tantara teto, mety nisy akitifitifitra be teto na tsy haiko. Ny resaka reconnaissance internationale koa zavatra hafa mihitsy no nitranga fa nisy andrenetsy-bahoaka ireny dia avy eo farananareo tamin'ny indray andro niaraka tamina ataontsika hoe véhicule blindé anankiray fotsiny dia zay dia vita ilay izy rehefa avy eo hoe ny voaka ny véhicule blindé dia azo tamin'ny indray andro iny ilay izy dia avy eo lasa tsy considérena intsony ilay mpitolona rehetrarehetra fa lasa ilay olona fanjakana teo aloha daholo no mandrakotra n'ilay fanavozana dia lasa misalasala be ihany ny olona ary mbola ny tena zava-doza ary ilay olona nitolona rehetrarehetra alefa ny amponja daholo fa ilay olona fanjakana teo aloha no lasa omena sehatra amin'ny sehatra rehetrarehetra. Dia mampalahelo raha ohatra ka ohatr'izay nitondrantsika ilay firenena fa ny amin teny foana hoe ny hevitra tsy voatery mitovy, ny hevitra tera-bary ary hevitra ifanakalozana no mahatsara fihavanana ary tokony ahainy foana dia ahay akalesona foana ihany koa satria ny olombelona mijery, ny olombelona mahita ary ny olombelona mitroatra amin'ny ora tsy ampoizina dia zany tena tokony akatsika lesona foana zany. Fa indraindray tsika mieritreritra hoe mandeha ilay izy dia mandeha foana tsika dia hoe zay zao ny eto amin'ny fanjakana dia manao pression, manao andretrarehetra
zay manotohana anay dia ataonay an'izao ataonay an'izao ngamba tsy antsony ilay izy tsika nge tokony mahay makalesona amin'ny lasa foana tsika mba ahafahantsika manatsara no avy fa tsy hoe korotany eto foana ny tasy ny firenena ao anatin'izany rehetrarehetra zany zay ngamba raha ataoko ambangovango le izy dia ny tena mampalahelo ihany koa anatin'izao zavatra rehetrarehetra zao isan'ny tena hoe nakivo sy nadiso fanantenana ihany koa ty fampiasana compte fako ty io tena hoe nataon'ny fanjakana teo aloha mampiasa compte fako be dia be avokoa izy rehetrarehetra manao tena efa manarivony amanaliny atapitrisany tsy hainao intsony hoe firy nisan'ilay izy dia lasa ohatr'izany ny fomba iainantsika ao anatin'ilay izy dia mampalahelo ny firenena raha ohatra ka ohatr'izany ny hitondrana anazy fa tokony hoe joro amin'ny marina sy nintsana sy ny fahamarinana dia izay tena hoe hevitr'olona olona misy no ampiadiana fa tsy resaka mampiasa zavatra tsy manjary ohatran'izany ao anatin'izany ihany koa no hoe isan'ny tena hoe mbola makivo no mahita hoe ankehitriny lasa mifaninana amin'ny resaka fandrarana amin'ny famokarany amin'ny tontolo ambanivohitra ny fitrandrahana volamena lasa miroborobo fatratra be le volamena ary isan'ny makivo ihany koa na mahita ary hoe eto Madagasikara ny resaka permis d'exploitation minière rehetrarehetra fitrandrahana renakibon'ny tany tsy mipetraka ara-dalàna tsy fantatra intsony hoe izy manana inona ny an'izy ny tena izy ny an'izy ny volotsiloza ary tsy tafapetraka intsony ihany koa ary tsy voafehy ilay ataontsika hoe exportation illicite na fandranana tsy ara-dalàna volamena nefany ny ataon'ilay fanjakana antsika hatramin'izao roplanina iskanina an'ilay arena no afarany ilay taratasy tsy voafehy ilay fandranana tsy ara-dalàna tsy voafehy dia roplanina iskanina an'ilay arena indray no afarantsika mazava ho azy fa rehefa mahita an'ilay arena hoe tsy misy dia isy hitrandraka indray zany isy hitrandraka tsy nefany neto ary tsy voafehy raha tena hanavao nefany dia tokony hoe fehezina aloha le efa misy mba ahafahana manatsara no avy fa tsy hazakazahana le fitrandrahana nefany ilay fanondranana raha tsy voafehy ilay fitrandrahana raha tsy voafehy ao anatin'izany dia izany rehetrarehetra zany no mampatonga antsika kivy indraindray fa amindso manantena fa mbola ho avy ray maraina ary any andro amin'ny volana ny taona mety mbola tonga sainy zareo hanintsiny tsy mety ary aheno andreo rehetra izay miteny fa tsy hoe ratsy daholo akory izay miteny rehetrarehetra ka hoe tokony alefa makany am-pontsy manantena fa hoen'ny fahefana ny afatrao da hoary toy isika indray mifantaniana tamin'ny 13 mai 2026 dia nanao saisine atao amin'ny HCC ianao lasa ny haute cour constitutionnelle fa nametraka requête ny kendry fa défaillant ny autorité militaire ny colonel Randrianirina dia raha mazava tsara dia azahoana ny fanesorana ny président de la refondation sy ny fanoloana azy amin'ny autorité militaire hafa fa manina ianao no nandray an'io andraikitrio pourquoi avoir pris cette initiative raha ny makasika ny requête teo anivon'ny HCC ngamba no azavaina dia somary lavalava tena lava be mihitsy izy iny fa raha fitiniko dia ny hoe ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia nitsafidy ny anaraka ny lalam-panorenana araka ny fanapahana nataon'ny HCC tamin'ny 14 octobre 2025 dia nisafidy ny anaraka ny lalam-panorenana izy ilay lalam-panorenana nefa tsy hajainy mihitsy ilay sortie de crise izy isika tsy hajainy zareo ilay tsy arahany araka ny tokony ho izy madia nanao rappel anazy tsika tamin'ny alalan'ny fametrahana n'iny requête iny hoe tsy hajainareo ty lalam-panorenana ty ity zany ny sazy mety hiatra aminareo amin'ny mazava-dehibe an'io lalam-panorenana io satria tokony arahana tahaky ny anak'Andriamaso raha zay ny voalaza ao anatiny io fa tsy afaka hivilivilianana na amboarimboarina na maelana io lalam-panorenana io dia nametraka an'ireny isika mba hisoloantsika tena ny vahoaka mba tsy hisy teny indray raha piso raha afaka piso tsy maintsy nidina an-dalambe zay satria tsisy olombavim-bahoaka eto Madagasikara afaka mijoro dia nijorontsika na isika rery ary tsy fahotany zany fa andraikitra zosy adidy rehefa mahatsapy ianao hoe tsy mety araka ny fahatsapahan'ny tenanao sy ny fonao dia mijoro ianao ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia nijoro isika inona avy ny tsy mety be dia be ary tsy voatanisako eto daholo izy rehetrarehetra fa mila mandinika zareo ary mila mamaky an'iny requête iny efa tsy lany moa zany le izy efa tsy recevable le izy teo anivon'ny HCC dia ny anahy mipetraka fotsiny hoe vita ny adidiko amin'ny maso olombavim-bahoaka anahy amin'ny maso olo tena mivahoaka anahy nanao ny dingana ako mba ahafahako mitondra zany feo amin'ny vahoaka zany fa rehefa tsy lany le izy dia zay zany navoakan'ny HCC dia manaja an'izay aloha ny tenako fa kosa mbola mangataka foana ny ako ho an'ny fitondrana ankehitriny hoe mba avakio reny zavatra
nataontsika lokety reny ary mba raiso lesona ahitsio reny rapitso rafaka pitso fa efa eo nalolo zany araka ny fanapahan'ny SSC de mba ahitsonareo reny mba tsy hanao andreny tsy mety reny tsony nareo ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa ro manarakaraka an'izay ihany koa de ny hoe efa nanao an'ireny madingan'ireny isika mba hahafahantsika manavitra sy manampy ny firenena atao anatin'izay rehetrarehetra zay ka tsy tanteraka ilay izy fa nolavan'ny SSC moa zany de hoe tsy fahotana akory nametrahako an'ireny fa rafitra ao anatin'ny firenena republikana sy ny tany demokratika io de najaitsika zay rafitra zay hoe ity ny lalàna ahafahana manao an'izay zavatra zay de nataotsika zay ary zoatsika zay zavatra zay fa tsy hoe zay olona manao an'izay zavatra zay kory tonga de raisina fahavalo de amoronana dossier de davina gadraina fa lasa ohatrany hoe nareo rery zany sisany no afaka amiteny sy maneho hevitra sy manao an'izao rehetrarehetra de zay gadrainareo migadra de zay samborinareo voasambotra de zay ataonareo an'izao de lasa ohatra zany tsy mety zany fa mety anahirana zany ary mety atezitra ny vahoaka ihany koa zany anao rinany fa aleo mifampieno tsika dia aleo mba ataoko hoe mifampicomprendre tsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria dingana iray nolalovantsika iny araka ny adidy sy andraikitra sy ny asa sahantsika ary naresy lahatra tsika miaraka am'ireo ataotsika hoe ray aman-dreny miaraka am'ireo ataotsika hoe vahoaka malagasy zay resy lahatra tao anatin'le izy miaraka am'ireo ataontsika hoe izay mahatsapa-tena hoe misy zavatra tokony ahitsy sy hatsaraina eto amin'ny tany sy ny firenena de efa iny valina alefan'ny SSC hoe tsy recevable le izy fa mba anjaranareo manintsy an'le izy ho an'ny tanindrazana ho an'ny tanjanaka mba avakio tsara iny taratasy iny mba ahafahanareo manintsy ny hoavy rapitso fa tsy zana metraka an'iny indray no raisinareo fahavalo rehefa aveo de lasa ohatrany hoe ifanenjany eto hoe iza mafy be na iza n'zao na iza n'zao tsy vahaolana zany fa ny firenena mila jerena tanindrazana mila banjina. Andao tsika hiresaka ny immunité parlementaire anao na mafisy ny ministry ny fitsarana fa misy fangatahana anesorana ny immunité anao any amin'ny assemblée nationale araka ny lazainy de tsy noho ny hevitra politika anao no nikendrenanao fa noho ny ayay momba financement amin'ny tentative de déstabilisation présumée de inona ny valiteninao amin'izany? Taorianan'ireny fametrahako taratasy teo amin'ny SSC reny moa zany de nitranga daholo ny zavatra rehetrarehetra tahaka ny hoe tratran'ny contrôle fiscal ny tenako izay lasa instrument mba anaovana pression tahaka ny hoe tratran'ny brouillage ny radio de lasa instrument koa zany rehetrarehetra any tahaka ny hoe tratran'ny fandotona elaky ny Facebook hoe nomeny iva vola iva zany mbola tsy ahalitako hatramin'izay nenako ary mbola tsy fatako akory raha tsy za iny voatonona iny hoe misy an'izany ivy zany ary voatonona daholo ty rehetrarehetra ty mampalahelo misy olona eniko any olona mpandralava venty misy misambotra fotsiny tsotro zao lazainy hoe mamatsy vola atsika sy ny sisa de mampalahelo daholo zany rehetrarehetra zany fa raha mahafantatra ny tantarako sy ny zavatra ataoko nareo ary mba tena midina mihitsy de mba jereo hoe ohatrany ahoana ny fifanampiako am'ireo tantsara eo ahoana ny aprosiko afahako manatanteraka io tsena be fivoarana io hoe inona ny ataoko ahoana ny fanampiako ny olona na fiangonana na zavatra ohatr' zany amin'ny alalan'ny ny activité ataoko ahoana ny afahako manampy amin'ny mpiarabelona rehetrarehetra amina resaka tsy resaka vola sy zavatra ohatr' zany de mahafantatry nareo hoe tena mendrika hotohanana ary mendrika bina ary tokony arahana miasa mihitsy fa le izy mandoto ohatran'io tena mba io zany fomba fanao politika tena mamoehatra manimba ny firenena mamotika ny tanindrazana mihitsy ary tokony alana ny zavatra sala amin'io tsy haiko hoe mitenako ve no mbola tsy ao anatina politika avolenta ohatr' zany ve sa hoe tena zany mihitsy hoe fomba fanaovana politika fa ny any teniko androany de ny hoe tsy zany ny tokony fanaovana politika ary tokony hisehatra tsika rehetra ao anatin'io politika io mba hitondra fiovana mba hisiny fivoarana ao an'rehetrarehetra fa raha ohatr' zany foana ny atao na de voatelina marina ary manjaka ny tsirariny ary zay olona mana marina ka mijoro de voasesika any amponja daholo fa ny olona manana ny diso no lasa
iriary hoe iteny hoe io marina amin'le zavatra disoka dia tsika ijoro hatramin'ny farany ady hatramin'ny farany tsy olona ny adivana fa le zavatra tsy mety no edivana mba tsy hanjaka eto amin'ny tanindrazana intsony. Manana fifandraisana amin'ny vatana na akolaka venao amin'ny ratsoelona na raha vatomanga ao anatin'ity raharaha ity. Io moa zany amafisiko foana ihany hoe efa niavana te handoto mihitsy fa ataoko hoe raha nisy olona tena nihaja ny joro na nalana zany andro ratsoelona zany na nafangorana amin'izany hoe fanjakanjakana zany mamara vatomanga tamin'ny sehatra rehetra zany dia ny tenako ngambany tenako niady ary tena nijoro nanao an'izany rehetra rehetra zany fa amin'izao manko efa tena hoe lasa tsisy balatsondry zareo fa izay mijoro rehetra rehetra dia lazaina fa amela liziny misy zavatra lôjika tokony mba fantatritsika ihany raha miteny zao hoe amerina ny mamara vatomanga raha migadra ny Maorisy koa izy ny afaka ny amerina anazy ny Maorisiana no mitazona anazy zany zao zavatra tsy lôjika mihitsy zany resaka zany. Misy indray miresaka hoe nahazo vola tany amin'ny IVA omena an'le ACC le IVA nefa raha niresaka mandeha eto amin'ny tambazotra dia hoe ohatra mivadina mpikambana ao amin'ny ACC ihany ko maninona raha men'le vadiny men'le IVA an'le vadiny le izy dia meny an'le namany ao amin'ny ACC fatahoin'ny aty amiko indray ny avany aminy akatiny andeha akary zavatra tsy misy lôjika an-javatra ihany zany mila fantaritsika satria be dia be le zavatra miparitaka amin'ny Facebook sy amin'ny tambazotra ao anatina fanalatsiana dia ny afantarana an'izy hoe tsy marina dia zavatra efa ho zato ngambany aparitaka zareo samy hafa daholo any anjehany fa ny tsaiko aloha hoe atraizany fetra ny famoronana dosy ny zavatra ohatr' zany fa mbola petrakitsika foana hoe madio ny tanatsika tsy nisy ambadika fa resen-dahatra no mitondra atsika ary ady madio ny ataotsika rehefa tsy tafavoaka iny dia janony eo ny dingana ara-dalàna afaka ataoko tsy misy afaka ataoko tsony fa tapitra eo iny aloha fa anjaran'ny fanjakana no mijery hoe inona ny lesona azo tsoahana tamin'ireny zavatra nataoko ireny ary vakina tsara iny roketina apetraka iny inona ny afaka ahintsy par rapport amin'iny dia anjaran'izareo no mijery an'izay mba hahafahany manatsara ny diany amin'ny ho avy amin'ny ambin'izay hita tanany eo mba hahafahana tsy misy indray olona andeha ametraka rokety sala amin'iny raha pitso raha afaka pitso fa raha mbola hoe ho repete foana ny tsy fanajana ny resaka constitution sy ilay ataontsika hoe ilay taratasy sy ny avy nanaovana le sortie de crise iny dia mbola isa metraka ohatran'io indray raha pitso raha afaka pitso mety toy izatsony fa mety io lafa indray no resy lahatra tamin'io zavatra nefa napetraka koa dia mety hibatany indray ary mety ho ampiny zavatra hafa indray ao anatin'iny raha ohatra ka mbola anoy ohatran'io ihany ianareo fa vakio tsara dia haintsio re izay tsy mety tena hoe ampanetretena tanteraka ny tenenana zany amin'ny fofeny fitiavana ny anoronanareo an'izany izay tsy mety na bilabila ahitsio ary mahaiza mihaino olona fa tsy olona miteny ka manohatra ny hevitrareo rehetrarehetra dia olondra vatomanga na olony andro ratsoelona na nahazo vola tarisitary ary amoronana dosie dia ho alefa any amponja aza manao an'izany re tompo zany ny tena isan'ny tena nampalahelo ana tamin'ireny tanora namako niara-nytolona tamiko rehetra reny misy tena tanora varam-pianarana nianatra reny nefa tonga dia samborinareo asesika reo any an-tamora ny sasany nasesika any tsy avany sasany tazomina ela be tany amin'ny BC sy ny sisa tany ny sasany dia tena mampahonena ny zavatra ohatr'izany aoka re mba tsy hiverina tsony eto amin'ny tany sy ny firenena fa tandrazany rahantsika manany ty isika rehetra samy tompony ty tsy voatery tovy ho any hevitra tena tsy voatery fa afaka ampedina ny hevitra dia resaka hevitra ampedina no mahatsara fihavanana ozy malagasy dia alao mirona makany amin'izay kokoa toy izay hoe andeha hitsipina an'izao sy ny sisa sy n'izao fa misy farany foana ny zavatra ohatran'io raha vao manao zavatra ohatran'io nareo dia alao tsy miditra amin'izay zay nga manonteny koa androany. Andriamato député, maro ny olo-pirenena no nahino anao ny tsikera momba ny fitondrana ankehitriny koa akoatr'izany dia tia fatratra koa izy ireo fa inona marina ny vahaolana afaka atolotra ho an'ny Madagasikara, inona marina ny vision politika anao hanatsarana ny fiainana andavanandro ny malagasy ary indrindrindrindra ahoana no fomba hiadivana amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Zavatra tiako resahana amintsika ihany koa ary tokony taina amintsika hoe isan'ny zava-dehibe
ahafahana mampandroso aingana n'ilay antsoina hoe économie locale dia ny hoe fahatongavan'ny vola any am-paosin'ny olona. Raha vao miresaka fahatongavan'ny vola any am-paosin'ny olona nefa tsika dia tonga dia mieritreritra hoe famoronana asa zany. Mety hoe fambolena dia misy lalam-barotra, asa zany. Mety hoe orinasa dia misy mpiasa mikarama, asa zany. Rehefa talasa any anaty paosin'ny olona ireny vola ireny dia izao foana no tadidio hoe velona ilay olona dia velona ilay tanàna. Velona ilay tanàna satria afaka mifamelona izy. Manam-bola ilay olona, afaka mividy zavatra eny amin'ny épicerie izy, afaka mividy lamba ho an'ny zanany izy, afaka mampianatra ny zanany mianatra izy, ary afaka manao ny asa aman-draharaha rehetrarehetra izay ampiditra vola makany amin'ireny orinasa kely madinika be dia be ireny izy. Izay ilay antsointsika hoe mihodina sy velona ilay économie locale. Ny zavatra mampalahelo nefa dia izao, raha mijery ny tantara politika teto Madagasikara dia izao nisy filoham-pirenena tafiditra dia mitehana ohatra ireny orinasa Tikos ny sisa ireny nefa nisy mpiasa be dia be tao anatin'ireny. Nisy filoham-pirenena lany dia nanafara ny briquet ohatra ny AFMA satria adversaire politika dia maty tanteraka ilay AFMA satria tsy afaka mifaninana amin'ilay briquet. Nisy filoham-pirenena ihany koa tafapetraka dia mitehana ohatra ilay savony nosy, nanafarany an'ity savony karana be dia be ity dia torana tanteraka ilay orinasa satria tsy afaka nifaninana. Nisy ihany koa ataontsika hoe zavatra tokony tsy adinoina ireny resaka lamba ireny natanjaka teto amin'ny tany sy ny firenena, niditra ny vahiny ny karana nitondra lamba avy any avelany avy any izy maty daholo ny mpanjaitra malagasy rehetrarehetra nefa nanana ny asany, nanana ny lazany izany mpanjaitra malagasy zany fa noho ny fidirana lamba nafarana avy any amin'ireny toerana tsy afaka hifaninanan'ny mpanao reto eny, maty asaka amin'ny tsipozipozy hatramin'ny cotonasy ny sisa. Ny orinasa malagasy amin'ny lamba zany tsy tafavelona, tsy velona intsony ankehitriny. Eo zany potika daholo ilay création d'emploi na ilay famoronana asa noho izay antony izay. Eo ihany koa ny zavatra tsara ho fantatritsika ihany koa ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia izao ny eto Madagasikara ny zavatra misy vola rehetra dia tsy ny gasy ny manao anazy, tsy ny malagasy ny manao anazy. Ny zavatra tsy misy vola rehetra dia ataon'ny malagasy, tahaka ny hoe fanafarana vary dia tsy manao anazy ny malagasy fa saika vahiny mibetsaka ao. Tahaka ny hoe fanafarana an'ireny lamba ireny izay tena ambony be ny filàna amin'ny resaka akanjo eto Madagasikara dia fantatrareo ihany fa ny vahiny ihany koa. Tahaka ny hoe fanondranana ny harem-pirenentsika tafiditra ao anatin'izany ny harenan-kibon'ny tany sy ny sisa dia vahiny daholo no manao anazy. Ny malagasy zany rehefa manao zavatra dia izay zavatra tsisy vola izay ambinambiny no afaka ataontsika ao anatin'izany. Zavatra mampalahelo ihany koa eto amin'ny tany sy ny firenena dia izao manjaka loatra ilay kolikoly amin'ny sehatra rehetra mihitsy ary amin'ny lafiny rehetra ka mahatonga an'ilay firenentsika ho rendrika tanteraka. Aiza veko raha mandinika isika araka ny tenin'ny rapport nataon'ny gouverneur banque centrale dia ny hoe 20 tonnes annuelles ny volamena exporté illicitement, zany hoe naondrana tsy ara-dalàna. Izany 20 tonnes zany nefa tonga any amin'ny 3 milliards de dollars mahery ihany zany. Dia izany volamena zany tsy misy rapatriement de devise, tsy miverina eto ny vola ny varotana an'izany. Dia inona ny vola iainantsika ao ampiasaintsika eto rehefa tsy tafaverina eto zany. Io tahaka an'ilay hoe vady miaramiara dia avy eo mahazo vola be zareo dia tsy nentin'ilay rangata ao an-trano ilay vola fa nomeny an'ilay sipany. Androso ve ilay tokantrano ato? Raha tsy tonga ilay vola tsy androso. Izay koa ilay Madagasikara tsy androso satria lasa ny a Dubai. Rariny loatra raha ny trano any Dubai no mijoalajoala fa ny eto amintsika tototra ny lakan-drano, tototra ny tanimbary noho ny fangadiana volamena. Zavatra ohatrohatr'izany zany mba tiako resahana amintsika androany mampatonga antsika hijoro foana ihany koa. Io resaka kolikoly amin'ny lafiny rehetra io dia io no tena manimba sy mamotika ny firenena satria nahoana hoy isika ny tanindrazana zany dia tokony hametraka an'ilay antsoina hoe redevabilité ny mpitondra. Ny tsara ve mba redevable amin'ny olona raisiny, zany hoe mila mamerina n'ilay tamberina andraikitra mankany amin'ilay vahoaka raisiny izy, tsy manao kolokolo izy, mandray tsara ara-dalàna, tsy manao favoritisme na zavatra ohatr'izany. Inona ny sazy tokony azo an'ireny olona ireny raha manao zavatra sahala amin'izany?
ny mpitaky hetra mba maka ny ara-dalàna tsy mieritreritra zay tombontsoa be ho azy fa mba mitsofoka ara-dalàna ny kitapo-bolam-panjakana ary tsy manasola n'lay malagasy andeha andohetra. Sahala am'izay daholo ny amin'ny sehatra rehetra zay tsy ho voatanisako hoe ny any amin'ny doanina mba ohatr'izay ihany koa mba miditra tsara ny volam-panjakana. Ny malagasy anie samy vonany andohetra daholo fa ny olana dia zao aloha le hetra nefa tsisy foto-drafitrasa tonga any fotony. Any fotony ihany na ny karama amin'ny tsefim-pokotany raha tsy voalova mitambatra 3 taona nefa ny 5,000 ariary isam-bolana nefa ny voatrinona ny vola tantana ny fanjakana Prohibe. Dia zavatra ohatr'izany no mahatonga antsika hoe misy zavatra tokony hovaina be dia be ary ny tena mila hovaina voalohany dia resaka kolokolo io tsy maty manota. Reo aloha akoatr'izay mandeha ho azy daholo ny ambiny rehetrarehetra. Ny insécurité sy ny sisa mampatonga ny insécurité mianaka noho ny kolokolo mianaka ao anatin'ny fitsarana. Fa raha izay tonga amin'ny fitsarana ka nanao ny adalany gadra daholo tsisy manao ratsy intsony ny olona. Ny olona aneho vonona ny andohetra ara-dalàna araka ny tokony ho izy raha misy le tamberina ndraikitra ataon'ny fanjakana mifoto-drafitrasa eny fotony. Fa noho tsy fisian'izay mitsoaka mihitsy ary ny ataony hoe lasa nyrerian'indray ireo vola reo. Zany zavatra zany zany mila jerentsika, mila mpandrosoantsika ary mila mandray anjarintsika mitondra ilay fiovana ahafahana mampandroso. Ary be dia be ny zavatra tokony atao eto amin'ny resaka famoronana asa tahaka ny hoe inona ny anafarantsika ny menaka io menaka io firy million de dollars isam-bolana ny filana raha menakitsika eto. Nefa maninona l'izy ny tsy eto ny vokarina. Raha vokarina eto ne io ny tantsaha mamboly soja, mamboly voanjo, le orinasa lehibe manodina, ny zanaka malagasy miasa ao amin'le orinasa lehibe, mivoaka ny vola rehefa avy eo tsisy hoe andeha hividy an'izao arifa, miverina makany amin'ilay tantsaha, verina makany amin'le mpiasa malagasy mihodina any an-tanàna ny vola. Rehefa mihodina any an-tanàna fa le vola dia velona ny ekonomia lokala satria latsaka ao anaty paosy afaka mividy sokany, laoka sy ny sisa ny olona, afaka mividy akanjon-janany, afaka mampianatra ny zanany, afaka mamboatra trano, afaka manao rehetrarehetra. Fa rehefa tsy miditra le vola, tsy créentsika le emploi, tsisy ninina ho ataontsika eto fa zany mila fandinihana lalina ary mila mametraka rafitra indrindra na resaka banque zany na resaka financement zany na resaka zavatra sahala amin'izany zany misy structure tena mijoro tsara. Lava be raha ho resahako eto zany fa tiako resahana aminareo ambangivanginy fotsiny ahafantaranareo hoe misy foto-kevitra tena ijoroana ary misy zavatra tena maharesy lahatra antsika. Zavatra tena tokony atao zany dia mila mpitondra akaiky vahoaka, mila mpitondra miara-dia amin'ny vahoaka ary mila mpitondra tsy lavitra amin'ny vahoaka satria lasa lavitra be loatra le mpitondra sy le entina. Dia rehefa mifanalavitra be loatra ireo mpitondra sy entin'ireo dia inona ny zavatra mitranga? Lasa manara-roatra ny eo anelanelany eo. Raha iantso le entina aty tsy hoen'ilay mpitondra aty, ilay mpitondra aty koa nefa tsy manana accès amin'ilay entina ato. Rehefa avy eo lasa ilay eto anelanelany rehetrarehetra mitsetsitra n'ilay entina daholo, managadra n'ilay entina amin'ny tsy ara-dalàna rehefa tsy mamoaka vola dia lasa zay ny sary miseho amin'ny sehatra rehetrarehetra, tena amin'ny rehetrarehetra mihitsy. Raha mijery any amin'ny miaramila tsika zany rangazement militaire zany mbola tena farany enjana kolokolo ao anatin'izany. Raha miresaka any amin'ny fitsarantsika izany fampidirana magistrat zany impira vaina, impira verina noho ny resaka kolokolo ao anatin'izany. Raha resaka fampidirana mpampianatra framasin sisitsika tsy ho teneniko tsoinkony ao anatin'izany fa tena be dia be. Ary ny fanjakana zany dia tokony hanafoana io resaka kolokolo io amin'ny endriny rehetra, amin'ny sehatra rehetrarehetra ary tokony hametraka zany zéro tolérance zany. Raha vao tsy entitra tsara ny lohany dia tsisy fiovana mandeha eo. Ka zany tsipitsika zany hevitra rehetrarehetra zany mba ho saina ny mpitondra hoe tena mila fiovana tena izy anie, tena mila fanovana tena izy anie ty Madagasikara ty, mila mpitondra tena mahasasy vonona anie ary mila mahay sy mahalala ny rafitra rehetrarehetra anie mba ahafahana mitarika makany amin'izany tena fandrosoana izany ihany koa. Andriamatoa député efa tonga amin'ny faran'ity dinika ity isika. Ankoatra ny zavatra efa niresahana teto dia inona ny hafatra tianao ampita amin'ny olona mijery antsika? Raha sanatrika voasambotra ianao dia inona no hafatra tianao avela amin'ny vahoaka malagasy? Amaranako an'ilay fanontanianao angamba dia sady ametraka amin'ny veloma mandram-piana sady ho antsika nanaraka an'ity fandarana ity tena lavalava
izay fotoana resantsika teto zay dia ny hoe isika ny ataoko hoe miady amin'ny rariny sy nitsiny miady amin'ny fahamarinany ary tsy tokony hitako ngamba hoe inona no tokony nisamborana antsika. Io aveliko foana hoe tsy fahotana, tena tsy fahotana velively ny nametraka andreny taratasy reny teny anivon'ny ACC fa noho ny faresen-dahatra tato anatiko, noho ny fahitako ny menomenona ny olona ao anaty tambazotra, noho ny fahitako ny fandraisana anjara ny évêque, noho ny fahitako an'ny ilay ataontsika hoe didy navoakan'ny ACC tamin'ny 14 octobre 2025 izay tsy narahan'ilay fanjakana tsony mihitsy ny tapaka rehetrarehetra tao raha amin'ny zavatra ataony rehetra dia hoy zaho hoe fotoana kosa amin'izao tokony hijoroany. Dia nijoro isika dia inona navoakan'ny ACC dia rehefa inona navoakan'ny ACC dia non recevable zany ilay izy dia anjaran'ny mpitondra indray kosa mametraka hoe ny olona manao an'izany ve dia tokony ho alaina fahavalo, ny olona manao an'izany ve dia tokony hamoronana dossier, ny olona manao amin'izany ve dia tokony ho aratsiana andaniana vola be manao zavatra manao an'izao rehetrarehetra ao, fa ny olona manao an'izany no tokony fantarinareo hoe olona manana foto-kevina, olona manana hevitra ary olona ataoko hoe mijoro amin'ny heviny hatramin'ny farany dia tokony mba henonareo, vakianareo reny zavatra natao rehetrarehetra reny fa tsy ho enjehanareo ary tianareo hopitehana mba ho nareo rery sisy ianao izay sepatanareo. Zany zany tokony elana zany fomba fijery zany tena mba miangavy arak'izay azo atao fa sady tsy hahasoa ny tsy hahatsara izany zavatra zany fa tsy mety zany. Fa raha sanatria vavaladiany lelaka hoe voasambotra dia za tena mbola miteny foana androany ho an'ny voaka malagasy hoe tsy nisy tsiniko, tsy nisy ratsy nataoko fa noho ny andraikitro misy olo-tenanareo, mpitondra teninareo, solom-bahoakanareo no nijoroako nanaovako an'ireny ady reny ho amin'ny rarina sy nitsiny ary rafitra dingana napetraka ny lalam-panorenantsika iny ao anatin'ny fanjakana republikanina izay nirosoko fa tsy hoe zavatra fa tany ambadika tany nataoko dia anjaranareo no mirahina miara-mentana mba hiaro an'izany fahamarinana zany, hiaro an'izany dingana zany ary isikipontritsika satria rarava ny mariny, rarava ny rariny, rarava ihany koa izany fahavononantsika zany dia inona tsony indray koa ny antenaina raha pitso rafaka pitso fa matotsika velona dia manana fanantenana, matotsika mananaina dia mbola manantena fa hisy hitarika makany amin'ny tsaratsara kokoa, anana fiaina tsaratsara kokoa noho izao fiainana izao ary anana fivoarana ngezangeza kokoa noho izao fa raha ohatra ka foana amin'ny fanantenana dia tsy haiko tsony ngamba fa dia za manentana androany firesakiana foana no tsy ambaratelo ny fandrosoana dia raha mirahintsika amin'ny zavatra atao rehetra dia ho sahirantsika rehefa misy zavatra maharesy lahatra atoano, rehefa misy zavatra tena maharesy lahatra hijoroy dia divo ny marina, misy kino ny rarina ary tafio ny hintsiny dia roso ny dia makany amin'ny fampivoarana. Zay ngamba ny teny fitarana fa dia metraka ny veloma mandram-piaona amintsika ary mandram-pitafandray mirary ny sasany tsara indrindra, veloma ianao namana sainty dia veloma daholo tsika rehetrarehetra ny atokantrano any dia zay moa vao hitodika atao aminao fa dia lasa nitodika tato amin'ny caméra foana fa ialana tsiny indrindra ao anatin'izay fa dia resaka mafy an'ilay vahoaka malagasy ny tenako dia mametraka ny veloma mandram-piaona dia mametraka ny veloma aminao ihany koa manaraka indray tompoko. Sotranao Andriamatoa député Antoine Naragerson namaly ny fanontanianay. Androany samy anao ny heviny ny tsirairay fa zavatra iray no mazava mihoatra lavitra noho ny olona ray ty raharaha ty mikasika amin'ny vatana ny hoavy politika amin'ny Madagasikara izy ty. Iza no mife ny fahefana ankehitriny, iza no miaro ny lalam-panorenana, iza no migarantira fa mahaleo tena ny fitsarana, zany hoe indépendant ny fitsarana, iza marina no miaro ny feon'ny vahoaka sy ny tombotsoan'ny vahoaka. Madagasikara tanilazanay tamisarobidi masina tobo no fasonnomeri azanay talo
anao no tena lazana mitsangana ritanora mitsangana azananay ay sonoano sakisody mitsurusay tokore